Tiratsika no mahakasika ny fivoaran'ilay andro ratsy ao amin'ny ranomasimbe Indiana. Manohy ny diany mianatsimo atsinanana ao amin'ny ranomasimbe Indiana ilay rivotoza Ajali maraina teo. Tamin'ny 3 ora tolakandro teo kosa dia tany amin'ny 510 kilometatra avaratra atsinanan'ny Sahambava no nisy ny foibeny ary mitondra tafio-drivotra mahatratra 510 kilometatra isan'ora any amin'ny faritra manakaiky ny foibeny. Tsy misy fiatraikany amin'ny mety toetry ny andro eto Madagasikara ity rivotoza ity. Mitoetra kosa ny fanaraha-maso akaiky ny fivoarana ny tatitra nataony tao amin'ny famantarana ny toetrandro. Izay ny mahakasika an'iny fa idirantsika kosa ny lafim-baovao hafa. Atrikasa ara-teknika eo amin'ny fanomanana ny fiverenana amin'ny tsenam-barotra Amerikana AGOA no notanterana tao amin'ny Carlton Anosy. Fotoana izay niaonan'ireo solotenan'ny mpandraraha malagasy sy ny tompon'andraikitra Amerikana avy amin'ny Heath izay misahana ny varotra ety amin'ny faritra atsinanan'ny Afrika. Fanomanana sy fametrahana ireo fipetratakin'ny fijirana ao anatin'ny tsenam-barotra Amerikana AGOA no antom-pisian'ny atrikasa ara-teknika ny sokafana tamin'ny fomba ofisialy andro amin'ny maraina teny amin'ny Carlton Anosy. Niarahana tamin'ireo teknisianina Amerikana avy ao amin'ny IF, ny USAID, ny GEFP amin'ny Chambre de commerce Amerikana eto Madagasikara. Raha ny fanazavana nataon'ny ministry ny varotra dia sehatra ahafahana mampandroso ny toe-karena malagasy ary ampivelatra ny mpandraraha eto Madagasikara ity atrikasa ara-teknika ity. Stratégie nationale l'AGOA anisan'ny raha ataontsika hoe plan national de développement ny Madagasikara iarahantsika amin'izareo satria zareo ihany koa efa nanao tany Kenya, efa nanao tany Maurice, nanao stratégie nationale fandinika tamin'izany izay moaly ihany niaraka tamin'ireo équipe américaine tonga eto rezao andinika hiaraka amintsika izy amin'izay expérience anananany hoe zao ny fanaovana stratégie nationale l'AGOA mahafahantsika le mahazo an'ilay folo taona rehefa avy eo satria stratégie nationale napetrakantsika ifandinihana aloha izany zao ifandinihana iaraka amin'izareo anome hevitra ho antsika zareo. Fa tao anatin'izany ihany koa dia hinanamafy ny prakitra Amerikana fa misy ny fepetra manokana izay takiny ahafahana mikirakira ao anatin'izay AGOA izay. Tena misy ireo fepetra manokana sy torohevitra manokana tsara fantatry ny orinasa linany amin'izay zany ka manasa an'izay lina izay zany anatrika an'ity atelier androany ity satria zay mihitsy no atondihany izy ireo avy amin'ny Trade Hub ireo anazava inona daholo ny fepetra takina inona zavatra azo ny dingana azo ny orinasa karaha atao raha dia aka-tongotra avy amin'izay AGOA zay. Nahatratratra any amin'ny $100 Amerikana ny fanakalozana ara-barotra izay nentin'ny AGOA tamin'ny taona 20 sy ny taona 20 izay nitsahatra nanomboka amin'ny firosoana tamin'ny teteza mita.